tena manelingelina tokoa le izy satria tena limité be zany ny asa azo ny fédération natao am'izao fotoana. Eo anatrehan'ny club fotsiny ohatra dia tsy maintsy ny fédération no mandefa ny convocation. Nefa ankehitriny zany lasa limité be ry zareo no lay disadisa de misy fiatraikany ihany izy, tena misy fiatraikany fa izahay de tsy miravoravo tanana fa mitady foana zany ny vahaolana atao andro aman'alina hoe hatraiza ny vahaolana ahafahana mandroso. Tena tsy mora le izy, tena tsorina aminao fa tena tsy mora, tena manelingelina be anay mihitsy fa tsy ataonay sakana kosa nefa fa de miady zany zay mitady vahaolana isan'andro miresaka amin'ny zareo isan'andro. Ny fanarahana dia ny frais de déplacement ny ankizy miala any an-tranony mandeha amin'ny toerana anaovana regroupement zay ihany no fandraisana anjara ataon'ny FMF ara-bola. Fa izahay amin'ny efficacement no mitady ny vola rehetra zany ampiasaina amin'izy ty. Izahay tena tsy manam-bola fa tena mikaroka sy mitady zany hoe aiza antsika no ahita entreprise anampy antsika, manala tanana anampy antsika. Raha sanatria zany tsy azo zay de tsy mampanina fa tsy maintsy tohizanay foana ny projet fa tsy zay nataonay vato ny sakana hoe hoajanona le izy satria tsy tonga zay 1500 rasana ny fédération zay. Fa nomboka hita zany joueur avy any Madagasikara zay ngamba vao mety hoe lafolafo le frais fa am'izay fotoana zay tsy maintsy hitady hevitra ihany koa zay ifanomesan-tanana amin'ny fédération fa tsy atao zay mihitsy zany misakana, tsy androsonay amin'ity projet ty. Io regroupement atao mois de mars zao de mitetina amin'ny 22 000 € ny vola olany amin'io. Fa raha tonga kosa ny fotoana hoe tsy izy tsony zany io de misy olona misolo indray izy de tokony miara-miasa indray zany zahay am'izay olona misolo azy satria zahay tsy manana fifandraisana personnel aminazy fa mifandray aminy zahay mifandray fédération am'izao fotoana zay satria ry zareo no tompon'andraikitra voalohany ny baolina kitra malagasy aloha hatreto. Raha sanatria moa le olona teny sanatria aviny hoe zahay tsy mila anareo satria nareo nanao sonita amin'le olona teo alohanay de asakasany indray zay hoe sahanao an'izany ve izy manoloana amina projet fampandrosoana ngeza be ohatran'ny ty ataonay ty. Tsara de tsara ny zava-bita 2019 fa tsara koa raha mitohy le izy fa raha sanatria hoe tsisy karakara ny relève de sarindray mipika izy zavatra tsara vitantsika tamin'ny 2019 iny satria rehefa antitra reo joueur reo de izy indray nisolo azy sa iandro 20 taona indray ve tsika vao avita zavatra ohatran'ireny de nitsiry teo amiko moa le hevitra de nentina teo ampikambana tao amin'ny association de nentina ihany koa avy eo anakany amin'ny fédération hoe manana eritreritra ohatran'izao zay ka manahoana raha ohatra ka mba ho raisinay an-tanana ny relève-ny Barea amin'ny alalan'ity projet zay karakarainay ity. De nanomboka natao ny fampiresahana, natao rataratasy atsoratra daholo ny zavatra rehetra, natao ny fifandresen-dahatra zay naharitra herintaona mahery de ny hafarany moa zany nanaiky nanao sonia an'ilay convention zareo tao amin'ny fédération. Misy 40 zany ankizy malagasy avokoa reo ankizy reo dia ankizy milalao ny ankamaroany milalao any amin'ny centre de formation amina club lehibe daholo zay ankizy namaly ny antso tao aorian'ny novembre, tamin'ny novembre isika ny anao an'iny dingana voalohany iny de mbola vitsivitsy zany ny ankizy hoe tena hoe manana niveau tsara fa nahita an'iny kosa le zanak'olona rehetra milalao any amin'ny niveau ambony de taitra daholo misy zavatra tsara nataon'le Madagasikara ao amin'ny taonanay mihitsy de nanatona anay daholo. Ka ireo zaza rehetra natsoko ireo natsoinay efficace am'ireo de manana raha malagasy daholo de efa vita verification daholo eo ampelantanako daholo ny acte de naissance ireo zaza ireo zany zay ireo zaza ireo vao atsoinay omenany firenena malagasy hisalotra ny fanaminany Barea.
dia izy tokoa ny fitiliana atao any Madagasikara. Izay efa programmen'ny fikasima zany fa ny province enina eraky Madagasikara dia omena moyen anaovana sélection provinciale tsirairay avy. Zany hoe manana sélection Antananarivo, manana sélection Majunga, manana sélection Tamatave, ainsi de suite, ny faritany enina. En mois d'avril zany izy tournoi ngeza be ho atao, pasaina atao amina toerana ankaleo, tsy teneniko le toerana aloha satria mbola tsy officiel le izy fa efa misy toerana anaovana azy zany ao Madagasikara. Ao anatin'ny tapa-bolana no atao io tournoi io. Tonga zany ny faran'ny volana avril efa manana lista any Madagasikara koa zahay ao atambatra amin'le aty amin'ny regroupement amin'ny juin zany efa miaraka ny ankizy locaux sy ny ankizy aty andafy amin'ny lalao ara-piralahiana izay kasaina ataondray any Afrika amin'ny mois de juin. Regroupement amin'ny mois de juin any Afrika no atao, mety isy ao Madagasikara, mety tena any Afrika mihitsy fa mbola empandaminana azy zany izay amin'izao fotoana izao.